ny tena fiainan-dra malagasy. Samy manana ny kolontsainy mampiavaka azy amin'ny firenena tsirairay. Tsy latsa-danja amin'izany isika malagasy fa manana ny mampiavaka antsika tokoa. Anisan'izany ny hira gasy. Andeha ro arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy ny mahakasika ny hira gasy sy ny tontolony. Ny anarako dia Rasolofo Manana Alfred Léonard, na tsy ny olona hoe Solofo, ary ny anarako amin'ny groupe sy ny tarikako dia Gaspira. Ny tenako dia zanak'i Rakotoarivo Kavy Farla, mpamorokira sy mpitendry ao amin'ny tarika Rasolalao Kavy, ary mpikarakara ihany koa natao hoe manajera hoy zao vazaha. Tamin'ny 1984 no nanomboka tao anatin'ny hira gasy. Izany hoe mbola vao 7 taona monja ny taonako dia efa niaka-tsehatra nandiha nampandiziny reko teny an-tsehatra. Amin'ny ankapobeny dia lova avy amin'ireo ray aman-dreny teo aloha ny fanaovana hira gasy, ary tohizan'ireo taranaka amin'ny fandimby izany. Lova ny hira gasy aminay satria ny dadanay efa mpano hira gasy tamina tarika hafa taloha, dia nitarika amin'ny tokana izy natao hoe Rakotoarivo Kavy Ampaimanga, dia io no mivadika hoe Rasolalao Kavy Ampaimanga amin'izao fotoana. Ankoatra ny maha-kolontsaina azy dia asa fiveloman'ny olona maro ihany koa ny hira gasy, ary amin'ny vanim-potoana ririnina amin'ny tena fikaramana amin'izany. Vahoaka ny velomin'ny hira gasy io e. Nitarika anankiray fotsiny zao nefa misy 700. Dia tadio fa manakaikikaiky ny 200 mahery eo ny nitarika mpihira gasy eto Madagasikara. Dia manomboka amin'izany hoe ao anatin'ny vanim-potoana ririnina ihany aloha ny tena fikaraman'ny mpanao hira gasy. Fa rehefa fahavaratra izy tonga ny Novambra, mirotsaka makany ambanivohitra indray izy, mitondra ny vola karama kely izy azy nandritra n'ilay campagne iny anaovany fambolena. Fony fahampanjaka dia mpilalao ny fiantson'ny mpanao hira gasy, ary anisan'ny tena nanana ny toerany tokoa izy ireo tamin'izany. Ny hira gasy dia zavatra anankiray, singa anankiray mampiavaka Madagasikara. Izany hoe ao anatin'ny hira gasy ny tena ahitana ny kolontsaina kokoa. Satria tamin'ny andron'ny fahampanjaka tamin'izany fotoana izany dia mpilalao ny anaran'ny mpanao hira gasy, ary anisan'ny ekipa nampiasain'ny mpanjaka tamin'izany izy nampita hafatra eny amin'ny vahoaka. Nalaina avy tamin'ny fitafin'ny mpanjaka moa ny fitafin'ny mpanao hira gasy, ary misy heviny avokoa hatramin'ny satroka anaovana tamin'izany. Na ny fanamian'ny mpanao hira gasy dia lamba tamin'ny anglisy reny mangamanga sy menamena reny, ary ny akanjon'ny lehilahy dia notafina tamin'ny didina akanjon'ny mpanjakatsika tamin'izany fotoana izany. Izany hoe jakimena miravadravaka grady salama izany. Dia ny lamba dia lamba misapotra ohatra misapo lamba reny ihany, ohatra izay fitafin'ny mpanjaka taloha. Ary ny satroka ibany kosa le fotsifotsy fa ny ahy moa ty zao bonetra nanaovako. Le fotsifotsy misy le maintimainty eto iny, dia tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny fahampanjaka dia nisy zavatra nampalahelo tao amin'ny lapa, ary iny nentin'ny mpilalao nampitaina n'ilay hafatra teny amin'ny vahoaka. Izany hoe karazana alahelo iny, alahelo be da be ny ao anatin'iny, misy fitarainana be da be ao anatin'iny dia tsy voatery hoe nitenen'ny vava tamin'ny tononkira daholo le izy, fa naseho amin'ny teny amin'ny alalan'ny fanamiana ihany koa hoe misy zavatra mampalahelo. Dia azo ny vahoaka hoe misy zavatra mampalahelo an'ireto tarika reto, matoa izy manao an'izao. Mpampita hafatra ny mpanao hira gasy, ary ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina ny tena resahan'izy ireo mazana. Tena fototra ijeroan'ny hira gasy dia sahala amin'ny ny mpihira gasy aloha amiko ny tena solombavam-bahoaka. Ireo ny tena solombavam-bahoaka satria ohatranay mpamorona zany mahita zavatra misy eto Isapahatra eto Antananarivo izay dia iny no avadika tononkira. Raha ho teneninay direct iny na eny amin'ny alalan'ny hainao manjery na Facebook na inona, betsaka ny anompanay eo. Fa rehefa ataony amin'ny alalan'ny hira iny tafapita tsara le izy. Indrindra ny vahoaka ny ambanivohitra, ny ambany ravinkazo any tsy mahita ny zavatra misy eto amintsika, hoe misy lacrymogène maneno tsy na misy olona sambory na rena ohatran'izao. Raha tsy amin'ny alalan'ny mpihira gasy miteny hoe tena mahavariana ary mahabadenina fa mipopoka be ao Antananarivo ny lacrymogène.
voasambotra be voasambotra rakoto satria tratrana anao afera maloto sahala amin'izany zany avadika hira le izy a dia mba sarisary teny asiana feoany dia azo le olona any hoe ay misy an'izany ao Antananarivo ao raha tsy say mpiragasy a tsy fantatry ny olona zany. Ny afatra mpitain'ny mpanohira gasy moa dia miatefany amin'ny olona rehetra, eny mety ho tonga hatrany amin'ny mpitondra mihitsy azy izany indraindray. Toeran'ny hira gasy manoloana amin'ny politika dia miaina ohatry ny olona rehetra ny mpanohira gasy, mijery sy miaina ary miaina ohatrany hoe jaly rano, jaly jiro, fa ny ataonay mpamorona dia hoe ataontsika sary teny asiana feo mba ho fantatry ny vahoaka ilay izy, ary tsy mbola nisy mpiragasy ka ny teny hoe tsy tianay io filoham-pirenena io, tsy nisy mpiragasy ka ny teny hoe tsy tianay io maire io na io député io, ary mbola tsy nanono nanarana mihitsy ny mpanohira gasy fa natao anatra ho an'ny rehetra mitondra ao aoriana ilay izy. Anisan'ny mivakoka iraisam-pirenena ny hira gasy ankehitriny, ary efa hita miverina mankafy hira gasy ihany koa ny ankamaroan'ny tanora eto amintsika. Ankehitriny aloha tsy miresaka momba ny fitondrana fanjakana sy ny politika sy ny rehetrarehetra fa ny zavatra misy a tena miverina ny lanjan'ny hira gasy. Eny fa samy mahitsika fa eny amin'ny manjery sy ny Facebook sy ny salam'izany eny jereo fa efa tafiditra tsara mihitsy ny tanora amin'izao manana mahizy azy be ny hira gasy, satria ny hira gasy rery ihany zao ny atao Madagasikara ny tafiditra any amin'ny patrimoine international. Anisan'ny manana andraikitra lehibe eo amin'ny firenena iray tokoa ny kolotsainy, tiaviny ianao fa ny an'ny hafa tsy omeny. Marina tokoa ilay hoe mila tiana vao tsara fa tsy tsara vao tiana. Ny tena fiainan-dra malagasy.